tena komoandray fitenena mafana ary ohatrany misy resaka arakaratsokony izy teo ka raha atao zany fandiniana dia izaho zany raha matonomisitra ny zokony indrindra mitsika afaka matoky aloha mbola taloha tokoa tompoko lasy tompoko vavy satria moa mbola anatin'ny volana janoary sika zao izay voalohan'ny taona koa miaravatsika rehetra ny tenako nahatratra ity taona vaovao 2020 mirary soa sy ny tsara ary fahasalamana ao antsika rehetra ho ambinijavana nasatra ny isika ary hotanteraka izay fikasana rehetra ataontsika ny fikamanana fity izay tarihako moa dia mikatsikatrangy ny fanatsarana ny fiainany ankizy ny vehivavy ny zokiolona ary ny tanora izany indrindra no nahatonga anay namolavola tetikasa manokana ho an'ny tanora rehetra manerana losy dia ny fahafahan'ny tanora mifehy ny teknôlôjia avolenta mikasika ny internet au débit anjaranareo tanora eto amin'ny faritra Lalamanga ny ametrahana izany androany koa arabainareo izay eo amin'ny fikamanana fitino dia mamolavola izao tetikasa miantefa aminareo tanora rehetra manerana faritra 20 izao fa tsy tanteraka izany raha tsy teo ny mpiaramonina amika rehetra dia ny fondation Orange sy ny société Orange Solidarité Madagascar izay manatrika etony ary miaraba manokana anareo ny tenako raha tsy namaly ny fangatarana nataonay hanohanana izao tetikasa izao mantsy anareo dia tsy tafapetraka sy totosa izao fanamo izao miara-ny asa miara-ny fanometana antsika ary nanome ampitiavana ny fitaovana avolenta fikirakirana ny internet au débit miaraka amin'ny connexion mamaimpoana ary ireo kojakoja maro samihafa ianareo koa izany indrindra no anolovana ny fisaorana ny tafotafo ho anareo satria mendry federala izany ordinateur anakifolo sy ireo kojakoja rehetra miaraka aminy ary farany dia manolotra ny fisaorana ho anareo rehetra eto amin'ny faritra Lalamanga ho an'ny fiadidiana Antananarivo sy ireo rehetra izay nanome tanana tamina natosana izao lanonana izao ny tenako dia anakinay tononkira teo dia voizo ary ny lakanareo tanora Mesdames et messieurs, je voudrais m'associer aux différents orateurs pour souhaiter la bienvenue à la forte délégation d'Orange, ici présente aujourd'hui, notamment Madame Christine Albanel, Madame Mireille Levent et Monsieur Michel Barré, directeur général de la société Orange Madagascar. Je saisis cette occasion pour vous adresser nos vœux, les meilleurs, pour la nouvelle année et vous souhaiter aussi la bienvenue dans notre pays. Nous avons l'habitude d'avoir Madame Josie Rangelbellum avec nous, que nous félicitons d'ailleurs pour tout le travail qu'elle a fait dans les sites du projet, le 18e aujourd'hui. Permettez-moi de vous réitérer nos plus sincères remerciements d'avoir accepté de soutenir notre projet numérique durant 3 ans à l'endroit des jeunes malgaches à travers toute l'île. Je tiens à souligner que ce n'est pas la première fois que la société Orange apporte sa contribution auprès de notre association. Je cite parmi tant d'autres la caravane de solidarité organisée au profit des sinistrés du cyclone Hubert dans la région sud de Madagascar en 2010. Aujourd'hui encore, vous êtes présents à nos côtés pour promouvoir l'épanouissement culturel et éducatif des jeunes. C'est un projet qui me tient à cœur car le monde change, le monde évolue, la technologie avance et la maîtrise de l'information est importante pour le développement.
Votre appui matériel et votre soutien nous a permis de mettre tous les jeunes des 22 régions sur un même pied d'égalité. La réalisation de notre projet permet aux jeunes dans les zones enclavées de s'ouvrir à la mondialisation par le biais de l'Internet haut débit. J'ose espérer que nos jeunes sauront apprécier et valoriser la donation qui leur a été faite aujourd'hui et qu'ils en prendront soin. L'association FITI est là aussi pour veiller à la bonne marche et au suivi du projet. Je vous remercie de votre aimable attention.